maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Kina ny salamo faefapolo anjenin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Salamo faefapolo ny mpanao salamo. Ny andro dia ny andro an'i Jehovah ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia nampakatra avy tao amin'ny lavaka fandringanana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary nampitoetra ny tongotra teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ary nanisy firam-baovao teo am-bavako izy, dia fideran'Andriamantsika maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehovah. Amen. Hivavaka isika. Miompy eo amin'ny mpanao salamo izay ry Tompo, ka manambara fa ny andro dia ny andro ianao, ary indro ianao nitodika nitsinjo anay, nandre ny fitarainanay. Dia namoa anay tamin'ny torimaso saritsary ny fahafatesana ianao, nampijoro ny tongotray ary nampandianay ho tonga amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Tompo, velom-pisaorananao ny fonay, ary amin'ny fifaliana no hiderana ianao. Amin'ny fangovitana koa anefa ny anatonana ianao ilay feno fahamasinana, koa miondrika sa manandry teny izahay, mangataka, ny amelanao ny fahadisoana vitanay, ny tsy anisanao ny fahotanay, fa hijerenao anay, amin'ny masom-pitiavanao, ka hanonanao anay ny teny hoe voavela ny elokao, dia atsangano izahay mba ho vavolombelonao mandritra izao fotoam-bavaka izao. Ajoroa izahay mba hilaza ny fitiavanao raha miala amin'itony fotoana itony ka hiatrika ny andavanandrom-piainanay. Tsy afaka handeha anefa izahay raha tsy eo ny teninao, ilay fanilo tongotray sy fanazavana ny lalanay. Koa mitenena ry Tompo fa miaino izahay, ary mahatanteraka ny zavatra rehetra ho hery ho an'ny fiangonana ho fitombona ho an'ny fiangonana amin'ny fahalalana fa manapaka amin'ny fahefanao ianao Tompo, eno vonina hitrao dia miasa ianao amin'ny fanainao masina. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Marka toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Marka toko faharoa ny andininy roa ambin'ny folo voalohany. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary no niditra tao Kapernaum indray izy, rehefa afaka andro vitsivitsy, dia rehefa tao an-trano izy. Ka dia tafangona ny maro, ka tsy nisy toerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana azy, ary izy nitory ny teny taminy. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray, marary ny paralisisa ho eo aminy, izay nolanjay ny fada, ary satria tsy afaraka nanakaiky izy, no ny abetsahany vahoaka, dia nanesorany ny tafon'ny trano ny toeran'i Jesoa, ka no ny efa voasokatra, dia nampidininy teo ny fandriana izay nandriny ilay marary ny paralisisa. Ary Jesoa, no nahita ny fononareo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe, anaka, voavela ny elokao. Ary nisy mpanoran-dalana sasany mipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe, nahoana ilay ity no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Iza no mahavela heloka afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Ary niaraka tamin'izay Jesoa dia nahalala tao am-panahiny fa nieritreritra izany tao am-pony ireo. Dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa? Ny manao amin'ilay marary ny paralisisa hoe voavela ny elokao, sa ny manao hoe mitsangana betao ny fandrinao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana aty ambonin'ny tany amela heloka, dia lazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, mitsangana betao ny fandrinao ka mody any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriny niaraka tamin'izay, ary niala teo anatrian'ny olona rehetra. Dia talanjon'izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe, tsy mbola nahita
zay toy izao izahay. Amen. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Eny ary havana, malona antsika ity perikopa ity izay tsy izovina amintsika ary heverina fa hain'ny kristiana maro izay mifanerasera amin'ny baiboly ary matetika miditra am-piangonana. Tantara nanasitranan'i Jesoa ilay marary ny paralysisa, nenti ny namany efada hanolona azy, na dia tao anatin'ny sakana samihafa tsy nahafahana nanolonan'i Jesoa azy, dia nanao izay hevitra rehetra nahafahana nitondra ity namana marary ny paralysisa ity ireo namany mba hositran'i Jesoa. Ny filazana eto moa dia tsisy hoe nentina hositran'i Jesoa izy fa nentina teo amin'ny Jesoa fotsiny ihany. Manapaka amin'ny fahefan'ny tompo. Rehefa mandinika ireo andin-tsoratra masina maromaro natolotra araka ny karatra mofinaina isika, dia afaka milaza fahefana vitsivitsy asehon'izao anjara mofinainantsika izao. Manomboka amin'ny fahefan'ny tompo mamela heloka eo amin'ny andinin'ny 5, ny fahefan'ny tompo manasitrana eo amin'ny andinin'ny 9, ny fahefan'ny tompo mampianatra eo amin'ny andinin'ny 7, ny fahefan'ny tompo mbola mandidy ny andinin'ny 12, ny fahefan'ny tompo tonona hoe fahefan'ny zanak'olona eo amin'ny andinin'ny 10. Izay horantsika ry havana dia ireo fahefana anankiroa izay mitondra fanavaozana lehibe teo amin'ny fiainan'ilay marary ny paralysisa. Fahefana manavao. Ny voalohany dia ny fahefana mamela heloka. Ny fahefana mamela heloka. Rehefa ao amin'ny filazantsara isika, dia tokony ho tsarotsika fa mbola tontolo jiosy no ifampiresahana ao anatin'izany, tontolo ny fivavahana jiosy no mbola iarahan'i Jesoa miriry amin'ny mpiarabelona aminy. Raha miteny hoe famelan-keloka eo amin'ny tontolo ny fivavahana jiosy, dia voalohany misy zava-bita tsaroana fa tsy nety araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Eo amin'izay nahanao azy dia takiana nitondrany olona io ny biby atao fanatitra arak'izay fahefa-mividiny. Matsiaro nanao zavatra tsy nety nandika ny sitrapon'Andriamanitra ilay olona, mitondra fanatitra ilay olona, ary ny mpisorona no mikarakara ny fanatitra eo amin'ny altara, ao amin'ny tempoly ihany. Fa tsy hoe ory mpisorona mahita mpisorona eny an-dalana dia nanota fa aty mba atao fanatitra eto aloha dia nitako eto ianao, ohatran'ilay olona eny an-dalana mahita amin'ny pastery. Tsia, any amin'ny tempoly ihany. Ary ny anankiray dia ny hoe Andriamanitra ihany no afaka mamela heloka, manonona famelan-keloka. Tsarotsika fa rehefa nanota Davida, Natana dia niteny taminy hoe amelanao ane Jehovah fa tsy hoe voavela ny helokao. Izay ny ao amin'ny testameta taloha. Matsiaro ny olona anankiray fa nanao zavatra tsy nety, mitondra ny fanatitra izy, karakarain'ny mpisorona ao amin'ny tempoly ny fanatitra, ary dia Andriamanitra ihany no itokiana hanonona famelan-keloka. Fa tsy zany teto amin'ity tantara ity. Tany an-trano, tany Kapernaomy, fa tsy tany Jerosalema tao amin'ny tempoly, tsy nisy mpisorona. Ilay marary ny paralysisa tsy tonga ny teny hoe nanota, ary ny mpanonona ny famelan-keloka dia Jesoa. Fahefana manavao, fahefana mamela heloka. Tena manavao ny amin'ny famelan-keloka i Jesoa. Fomba samihafa navaoziny eto,
nanana fahefana manavao ny amin'ny famelan-keloka i Jesosy. Misy toe-tsaina mitovitovy amin'ny anjiosy mbola iainantsika kristianina. Ity marary ny paralysisy ity dia voalaza fa ny tena ny aza tsy zakany. Marary ny paralysisa anaty farankisosina, paralysé zany tsy afa-manao na inona na inona. Indraindray koa isika mandraka ankehitriny na dia eo aza ny fampianaran'ny fiangonana any amin'ny batisy ary ny fampianarana samihafa any amin'ny sampana, sampanasa fikambana, fandaliana-pinoana, dia adintsika na mbola tsy fantatsika fa na iza zanak'olombelona dia manota. Mitenysika hoe zaza voatavy tsy mifandraka, tsy mahalala ninninina, ohatry ny anjely. Tsia, Davida raha ny fona dia nanonona hoe tamin'ny fahotana ny torotolona ny reniko. Ity marary ny paralysisy ity eritreretiny hoe ka inona ary zany nataony. Indraindray koa isika rehefa tonga ao anatin'ny fanompoam-pivavahana ka eo amin'ny liturjia ny fiekekeloka dia mety eritreritra hoe tsy voatifitra zany sitrapon'Andriamanitra zany ny tenako, ka inona ny bebahako, zangana angalatra, zangana jangajanga, zangana andainga, za ty tonga mivavaka foana. Ry havana malala, eto ny soratra masina dia maneho fa manana fahefana mela heloka ny tompo, tsy nila n'ilay marary ny paralysisy anonona tsipirian'ny fahotana izy. Tsy nieritreritra ny paralysisa hoe inona moa ny vitan'ity olona ity, fa dia notonony hoe voavela ny elokao. Arak'izany ry havana dia miantso antsika tsy hoe ny olona afaka mihetsiketsika mivoaka sy miditra ny tokantrano ihany ny tokony hibebaka, fa mety manota ny olona anankiray amin'ny fisainany, amin'ny fony. Tsy hoe hitanao, azonao aneritreritra ny zavatra nataonao omaly na fakomaly dia iny entinao hibebahana. Fa amin'ny liturjia koa dia misy manao hoe ny fahotana, ny ota nataonay, na tsaronay na tsy tsaronay velively. Ko amin'izany eo anao ilay Jesosy manana fahefana amela heloka, ny anjarantsika dia izao ihany, manatona azy ary vonina iaino ny teny hoe voavela ny elokao. Amin'ny fanetretena anatonana ny tompo, na tsy tenina inan'iny fa tia tompo avelao ny eloko. Dia matoky voavela ny elokao. Manana fahefana amela heloka ny tompo. Ny fahefana manavao anankiray ankoatran'ilay fahefana mamela heloka ny amin'ny ara-panahy dia misy koa ny fahefana manavao manasitrana. Ambaran'ity soratra masin'ity eo ny andininy 1:20. Betao ny fandrinao ka mandehana. Fahefana manasitrana dia famantarana ilay fanavaozana ara-panahy ny famelan-keloka. Ny zava-mahagaga indrindra ry havana ary tsy hain'izao tontolo izao atao dia ny mamela heloka. Tsy ahagaganao ve hoe ilay ianao zatra tamin'ny fahotanao taloha nandika ny sitrapon'Andriamanitra, indro navela n'Andriamanitra heloka ary tonga olom-baovao ao amin'ny Kristy. Za taloha zany mahagaganao ary mahagaga ny olona, zany ny tena fahagagana hoe le taloha ohatran'izao, fa ankehitriny efa tsy zany intsony. Zava-mahagaga zany ry havana. Gaga izy ireo ny epistily fa tsy miara-miazakazaka amin'ny intsony ianao. Ary marika ny zava-mahagaga ny fanasitrana nataon'ny tompo eto. Nytononony aloha ny famelan-keloka, izay ilay fampianaran'ny tompo eto. Inona moramora koa manonona ve hoe voavela ny elokao, sany manao hoe mitsangana betao ny fandrinao ka mandehana. Mampianatra ny tompo manao hoe ny fahagagana dia famelan-keloka. Famantarana fa manana fahefana mela heloka dia indro mitsangana ny marary ny paralysisa. Ny hoe manasitrana eto ry havana dia voambolana midika hoe mamerina amin'ny laoniny, na mamerina amin'ny tokony ho izy, na koa manarina ny simba. Raha nositranina zany ilay paralysisa,
marary ny paralysisa dia naverin'Andriamanitra tamin'ny laoniny, naveriny amin'ny tokony ho izy ary nareniny tamin'izay fahasimbana. Tsy nila fanafody, tsy nila fotoana ela na hoe fanorana isan-kerinandro na indroa isan-kerinandro na koa hoe fanampiana, fa teny nombany ny fahefana ihany. Tahaka ny Genesis toko voalohany, namerina tamin'ny laoniny ny fiainana teto amin'izao tontolo izao, ny korotana tsy hisendrika sady foan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny. Fahefana manasitrana mamerina amin'ny laoniny, manarina ny simba, mamerina amin'ny tokony ho izy. Manam-pahefana amin'ny fiainantsika ara-panahy ny tompo, mamela heloka, mamerina ny fihavananao amin'Andriamanitra, manana fahefana amintsika amin'ny ara-batana ny tompo, mamerina amin'ny laoniny ny fahasalamantsika. Manarina ny simban'ny ota-Andriamanitra, anisan'ny fototra anankiray miteraka tsy fahasalamana eo amin'ny zanak'olombelona ny fahotana. Hitanisa ohatra ve isika? Raha voizina na hoe ady amin'ny sida, inona moa ny fototra izany? Ka tsy ny fitondran-tena tsy mety, ny fijangajangana ny tena fototra. Misy nahazo an'izany tsy fidy noho ny rà, noho ny fampikasoana. Tsy na, fa ny fototra dia fandikana ny didy fafito. Dia izay ny hoe ny anisan'ny antony mahatonga ny tsy fahasalamana, ilana fanasitranana dia ny fahotana. Ny fanarenana ny fahotana ho tonga fahamarinana amin'ny alalan'i Jesosy, ny fanarenana ny mpanota ho tonga feno fahamasinana amin'ny anaran'i Jesosy, ny fototry ny fahasalamana, ny fahasitranana. Ry havana malala, manana fahefanana sitrana antsika ny tompo. Atombony amin'ny fanasitranana ny fanahy amin'ny alalan'ny famelan-keloka izany, ary asehony amin'ny fahasalamantsika ara-nofo. Mety mila fanarenana ny fiainanao ara-pahasalamana, mety mila fanasitranana na famerenana amin'ny tokony ho izy ny fiainanao tsy mandeha amin'ny laonina, ny fiainam-pirenentsika, ny fiainan'ny ankohona, ny fiainanao arak'asy. Tadidio fa vita amin'ny tompo izany. Ary asehony miharihary indrindra tamin'ilay fanasitranana faratampony dia ny nandresena ny fahafatesana sy fanomezana fiainana mandrakizay. Dodina ny olona hitady fanasitranana amin'ny aretina mahazo azy teto ambonin'ny tany, fa tsy tonga ny fisainana hoe ilay fanasitranana lehibe sady maharitra dia ny fahavelomana mandrakizay. Dodina ny olona hitady fanasitranana amin'ny fanaintainana ny vatana, fa tsy rototra hitady fanasitranana ny fanahiny. Tiany tompo averina amin'ny laoniny ny fihavanantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famelan-keloka ho sitrany ny fanahintsika. Tiany tompo averina amin'ny laoniny amin'ny tokony ho izy ny simba eo amin'ny fiainantsika, anasitrana antsika izy amin'ny afiny amaha olombelonantsika, vatana, saina, fanahy. Raha mavesatry ny ota ny fiainantsika, ny fiainan'ny manodidina antsika, fiainan'ny fiarahamonina, ny fiainan'ny mpiara-mianatra, dia miverena ry havana amin'Andriamanitra. Raha reraka isika satria manaikitra antsika ny aretina na ny fanaintainana, indrindra amin'izao rinina izao manatona an'Andriamanitra, tsy misy ota tsy hain'Andriamanitra avela, ary tsy misy fiainana tsy mandeha amin'izao laoniny tsy hain'Andriamanitra averina amin'ny tokony ho izy. Ho anao efa natondra ny tenanao hiaona tamin'Andriamanitra, entikoa ny namanao ka ho tahaka an'ilay namany manary ny paralysisa 4 amin'ny rahalahy ianao. Hitondra olona anankiray ho tafahoana amin'ny tompo, handreny feony feno fitiavana hoe voavela ny elokao. Hitondra olona anankiray hiaona amin'ny tompo ianao, ilay tsy na efa ninona ny inona, efa niravoravo tanany amin'izao fiainana izao, hitsangana indray ho tompona andraikitra amin'ny tenany, hiverina eny amin'ny fiarahamonina raha teo. Mandiana ry havana mba ho figagana ho an'ny manodidina anao koa ianao, tahaka an'ilay marary ny paralysisa satria notononina taminao sahadiny hoe voavela ny eloka, mitsangana hatreo ny andavanandrom-piainanao. Amen. Hivavaka isika ry havana.
ry tompo mamindra fo aminay mpanota ary avelao ny herokaika avaoza ny fonay anaraka anao isan'andro tsarovindrindra ireo marary ireo mandalo fitsaboana ireo manaraka fitsaboana maharitra mba tsy ho kivy no ny aretina maharitra ary aseho amin'ny herinao sy ny fitiavanao manasitrana. Ampaherezo ireo sahirana ara-pivelomana, ireo veriasy, ireo miady amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana mba tsy ho very fanantenana fahatoky anao lay manapaka amin'ny fahefana amin'ny zavatra rehetra. Tsarovy ireo ray aman-dreny mitondra ny vesatry ny ankonany, meo fahendrena sy hery enti-manabe ny zanany amin'ny fahatahorana anao izy ireny. Taiondrindra ny ankizy sy ny tanora ka arovy amin'ny fitaoman-dratsy sy ny fakapana maro manodidina azy eto amin'ity zao tontolo zao ity, ary engane hiasa ny fanahy masina mba hitondra azy an'olo tena ho anao. Tsarovy ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny sekoly alahady mba hitombo amin'ny fahalalana sy ny fitiavana ny teninao, lay manana ny fahefana manasitrana. Taio ny sampana Dorcas sy ireo rehetra manao asa fanasoavana mba ho vavolobe ny fitiavanao Kristy sy amin'ny fanarenana ny simba rehetra. Ampaherezo ireo mpitondra tena, ny manantena, ny kamboty mba atoky ny herinao Kristy, ampionono ny manamanjo ary enganery tompo mba tsy ho adononao ny mpitondra fiangonana rehetra na mpitandrina na laika aloha olona sy dekona, ny mpiara-miasa rehetra eo an-tanimbolinao arak'izay nanosorana ho azy, mba hitondra ny fiangonanao amin'ny fahamarinana sy ny fahendrena eo ambany fanapahany fahefanao izy ireny. Taio ny fiangonanao manerana ny tany mba hijoro vavolobe ny filazantsara ka hitory ampahatokinan Jesosy Kristy mpamela heloka sy mpanasitrana. Tsarovy tompo ny firenenay Madagasikara sy ny mpitondra azy, meo fahendrena sy fahamarinana ary fitiavan-tanindrazana izy ireo mba hanjaka ny rariny sy ny fihavanana ary ny fandriampahalemana. Mivavaka izay ho an'ireo tratry ny tsy fandriampahalemana, ireo voaroba, ireo nitondra takaitra noho izany, ireo hiara ny kolokolo sy ny tsindry samihafa any amin'ireo sehatra izay nandehanany. Mivavaka izay tompo ho an'ireo hiara ny tsirariny mba hiseho ny fanjakanao sy ny fahamarinanao ary ariary ny fahefanao. Jesosy tompo, ianao no manana ny fahefana rehetra dia ombanay ianao araka ny teninao amin'ny asa aman-draranay, amin'ny fikirizanay eo amin'ny fiainanay andavanandro, amin'ny filofosana amin'ny fianarana, amin'ity tontolo andro ity dia ho tsapanay anie, fa ny voninaitrao dia mamirapiratra eo anoloan'izay matoky anao. Ampio izay mba ho tahaka an'ireo namany marary ny paralysisa ka ataona olona handray famelan-keloka sy hiverina aminao, indrindra handray fiainana vaovao. Dia faly izahay mbola manonona trano ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho takany ny an-danitra. Meo anay n'io ny anina sahaza ao anay, ary mamelany heloka hitahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminao sy ny ankonanao, ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.